Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Tao am-piangonana no niseho ny tantara. Efa vory avokoa ny mpiangona rehetra ka niditra ingam-pitandrina. Alohan'ny hanomboantsika ny fotoana ho ingam-pitandrina dia anotankelanareo ka tsy maintsy misesy mamaly avokoa ny olona rehetra. Nangina tsy nisy nietsika ny rehetra na ny lalitra nanidina aza ino dia notohizan'ny pasteur ny resaka. Mifandimby ianareo mamaly izao fanontaniana izao tonga ato am-piangonana nareo. Iza no hitanareo fa tsara ato amin'ity fiangonana ity? Ianao hoy izy sady notondroany ilay ankizy vavikely. Julienne hoy izy tsy nisalasala sady nijery tany amin'ny tovovavy tery amin'ny atokopirany tery. Anao indray izao hoy pastora, iza no hitanao fa tsara eto amin'ity fiangonana ity? Ny vadin'ny pastera hoy izy sy taitra. Ary ianao indray ary hoy ingam-pitandrina. Ny hitako fa tsara ato izao dia ny kiraron'ny madame Dorety Diakona, ny complet Andramose, ny volamena ny tonton Stantine, ny satroko madama Solo tsy esorina ato am-piangonana. Ireo ny hitako fa tsara ato amin'ity fiangonana ity. Samy niezaka ny kariko izay ambarany tsirairay. Tao nilaza ny zipony hafa, ny volony sasany, ny fihetsika ataony hafa. Tao indray ireo mba tsy nijery olona fa nitazana ny tao am-piangonana dia hoy izy hoe io zava-maneno ny tena mahafinaritra ato. Ny hitako fa tsara ato ihany koa dia ny fanamafisam-peo, ny pilipitra mahafinaritra. Noho ny tapitra ny teny avokoa ny rehetra dia hoy ingam-pitandrina. Izay ihany ve no mba hitanareo fa tsara ato amin'ity fiangonana ity rehefa tonga ato am-piangonana nareo? Ka inona indray moa ny tsara ankoatr'izay voalaza teo hoy ireto mpiangona. Efa saiko voalaza avokoa ny zavatra rehetra ato, hoy ihany izy ireo nanamafy. Tonga ato am-piangonana ve ianareo hoy ingam-pitandrina dia tsy mba hitanareo ato ny fahatsaran'Andriamanitra fa ny kiraro, ny zipo, ny zava-maneno no mba hitanareo? Anatra ho antsika ihany koa izany sombin-tantara izany ry kely namana. Iza re no hitantsika fa tsara ao am-piangonanao raha vao miditra ao sika? Andeha ary sika amboly fahazarana tsara manomboka izao rehefa miditra ao amin'ny tranon'Andriamanitra io ka hitany soa sy ny tsara indrindra. Manampy antsika hafantatra izany ny Efesiana 4:4 ny 2:20 ka hatramin'ny 4:20. Mba hialanareo ny toetranareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny izay mahasimba araka ny filan'ny fitaka. Fa mba ho avaozina koa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Amen. Ny Baiboly hanisan'andro no fonaina raisoao am-pofazamalaina fatomotrany andro izao. Fiangonanaonao rinahitsabona ny aretim-panay tsy natao an'ireo olo-marina samy irery faono amolavolanyireo toetra hoety manitsy ireo zava-tsy mety tompo ampanetretena no anatonako anao.
mantsy namana hafa mafantatra tsara ny falemena de tsy mba vononkitsabo ireo lavo matsiaro ivery nambalany ra vavao maika kotomandoka tiveriko efa haningotray tompo ianao samirery loany mafantatra ny ampotsy miteny tarika rija malala fa Kristy raha tonga tety nitady ny very toaipany tsy niantso ny olo marina fa nipanody mba hiala mireo fahotany namela ny elo ny siny adisony tsy nanenjika tsy nanamelo ka fa niantra azy ireo misy mantsy namana hafa mafantatra tsara ny falemena de tsy mba vononkitsabo ireo lavo matsiaro ivery nambalany ra vavao maika kotomandoka tiveriko efa haningotray tompo ianao samirery loany mafantatra ny ampotsy miteny ny feon'ny fanantenana intiao rirayo sasao diovy ny foko mba olapanao aza vela ho velo nintsony ireo fahotako faokianao no velo na toampo fa tsy zao intsony ry tompo malalo de irizo ao iorina mafy tsy alaminao misy mantsy namana hafa mafantatra tsara ny falemena de tsy mba vononkitsabo ireo lavo matsiaro ivery nambalany ra vavao maika kotomandoka tiveriko efa haningotray tompo ianao samirery loany mafantatra ny ampotsy miteny misy mantsy namana hafa mafantatra tsara ny falemena de tsy mba vononkitsabo ireo lavo matsiaro ivery nambalany ra vavao maika kotomandoka tiveriko efa haningotray tompo ianao samirery loany mafantatra ny ampotsy miteny talilio amiko gety baiboly fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana mpanjaka voalohany toko fahaenina
ny nanaovana ny tempoly. Ary tamin'ny taona 700 taorian'ny alany zanak'Israely tamin'ny tany Egipta, tamin'ny volana Ziva, volana faharoa izany, tamin'ny taona 4 nanjakan'i Solomona tamin'ny Israely, dia nanorona ny tranon'i Jehova izy. Ary ny trano nataon'i Solomona mpanjaka ho an'i Jehova dia 80 akio ny lavany, ary 20 akio ny sakany, ary 30 akio ny ahavony. Ary ny lavarangana fidirana teo anoloan'ny ati-trano lehibe dia 20 akio ny lavany mifanerana amin'ny sakan'ny trano, ary 10 akio ny habeny teo anoloan'ny trano ihany. Ary ny varavarankelin'ny trano nataony makarakara tsy mivoa. Ary tamin'ny lafi-trano dia nasiany paoso-trano mifanongoa manodidina, na amin'ny ati-trano lehibe na amin'ny efitra anatiny, sady nasiany efitrano manodidina. Ny efitrano ambany indrindra 5 akio ny sakany, ary ny antenatenany 9 akio ny sakany, ary ny fahatelony dia 7 akio ny sakany. Fa ny rindrina ivelan'ny trano dia nahena ny manodidina isaky ny mifanongoa mba tsy hisy tsatoka amin'ny rindrina. Ary tamin'ny nanaovana ny trano dia vato voapaika rahateo hatrany amin'ny fiadiam-bato no nanaovany azy, ka dia tsy nisy feo ny tantanana na fandraka na vy fiasana reta ao an-trano tamin'ny nanaovany azy. Ny varavarana makao amin'ny efitrano antenatenany dia teo amin'ny ilany ankavanan'ny trano, ary tohatra miolikolika no ny akarany ho ao amin'ny efitrano antenatenany, ary avy tao amin'ny antenatenany indray no ny akarany ho ao amin'ny fahatelony. Toy izany no nanaovan'ny trano sy nahavitany azy, ary rairainy no petahany hazo fisaka sedera no nataony tafon'ny trano. Ary ny paoso-trano nataony manodidina ny trano 5 akio avy ny ahavony, ary hazo sedera no nikambanany tamin'ny trano. Ary ny tenin'i Jehova tonga tamin'i Solomona nanao hoe: ny amin'ity trano ataonao ity, raha handeha araky ny lalako ianao sy anaraka ny fitsipiko ary hitandrina ny didiko rehetra ka anaraka azy, dia ho tanterahako aminao ny teniko izay nolazaiko tamin'i Davida rainao. Ary hitoetra amin'ny zanak'Israely aho ka tsy hahafoy ny Israely oloko. Ary nataon'i Solomona ny trano ka dia vitany, ary ny rindrina anatiny no petahany hazo sedera, hatramin'ny vodi-rindrina ka hatramin'ny loha-rindrina dia nipetahany hazo avokoa, ary hazo kipreso no nataony gorodon'ny trano. Ary ny 20 akio hatreo amin'ny rindrina farany dia nasiany efitra hazo sedera hatramin'ny vodi-rindrina ka hatramin'ny loha-rindrina, ary nataony ho efitra anatiny izany, dia ny fitoerana masina indrindra. Ary ny lavan'ny ati-trano lehibe teo anoloana io dia 70 akio, ary ny sedera amin'ny ati-trano dia nosoratany, nasiany sarin'ny voatango sy voninkazo mivelatra sedera avokoa izy, ka tsy nisy vato ny siho. Na nisy efitra anatiny tao anatin'ny trano izy hametrahany ny fiarany faneken'i Jehova. Ary teo anoloan'ny efitra anatiny 20 akio ny lavany, ary 20 akio ny sakany, 20 akio koa ny ahavony, sady voapetaka takela-bolamena tsara izy, dia nipetahany hazo sedera ny alitara. Ary nipetahany Solomona takela-bolamena tsara indrindra ny atin'ny trano, sady nasiany vakoka volamena hisakana eo anoloan'ny efitra anatiny. Ary nopetahany takela-bolamena koa ny alitara. Izao ati-trano rehetra izao dia nipetahany takela-bolamena avokoa. Ary ny alitara momba ny efitra anatiny koa dia nipetahany takela-bolamena avokoa. Ary tao anatin'ny efitra anatiny dia nasiany kerobima hazo oliva roa, samy 10 akio avy no ahavony.
ary samy 5 akio avy ny elatry ny kerobima iray dia 10 akio hatramin'ny tendrony elany anankiray ka hatramin'ny tendrony elany anankiray. Ary ny kerobima iray koa 10 akio, fa ny kerobima 2 mitovy alehibe sy mitovy tarehy. 10 akio ny havon'ny kerobima iray, ary tahaka io ihany koa ny kerobima anankiray. Ary ny kerobima nataony tao afovoan'ny trano anatiny, ary ny elany nataony mivelatra, ka ny ilany samy nipaka tamin'ny rindrina avy, ary ny ilany ny fanendry teo afovoan'ny trano. Ary nopetahany takela-bolamena ny kerobima. Ary ny rindrina manodidina nosoratany nasihany sary ny kerobima sy hazo rofia ary voninkazo mivelatra na ny efitra anatiny na ny ati-trano lehibe. Ary nopetahany takela-bolamena ny gorodona na ny teo amin'ny efitrano anatiny na ny teo amin'ny ati-trano lehibe. Ary ny varavarana makao amin'ny efitrano anatiny dia nasihany lela varavarana hazo oliva kopa-droa. Ary ny tolany sy ny momba azy dia ampahadiminy sakan-trano. Ny lela varavarana hazo oliva kopa-droa dia nosoratany nasihany sary ny kerobima sy hazo rofia ary voninkazo mivelatra. Ary nopetahany volamena manify ny kerobima sy ny hazo rofia. Dia toy izany koa ny varavarana makao amin'ny ati-trano lehibe dia nasihany tolambaravarana hazo oliva mahafeno ny ampaefatra ny sakan-trano. Ary ny lela varavarana hazo kipreso kopa-droa dia kamban-droa samy nisy savily avy. Ary nosoratany nasihany sary ny kerobima sy ny hazo rofia ary voninkazo mivelatra ireo dia nipetahany volamena manify ny sorany. Ary nanao ny kianja tao anatiny tamin'ny vato voapaika 3 andalana sy hazo sedera iray andalana izy. Tamin'ny volana ziva tamin'ny taona 4 no nanaovany ny fanorenan'ny tranon'i Jehova. Ary tamin'ny volana bola, volana 9 izany, tamin'ny taona 110 no nahavitany ny trano araka ny fomba ny rehetra sy izay rehetra na mety azy, dia 7 taona no nanaovany azy. Dark ny ambasadora. Azama la iluni funareu minu ana diamanita minu aiku yanare yanare Wavi anda iya wavianiku rayo tiaku mawatianiku aminiza itera aminiza zailumena uwa AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. Azama la iluni funareu ilu anang diamanita milu aiku yanare yanare yanare
ianareo amiamitu rayo tiaku bawati amitu aminizay itoerako aminizay zay nomena hoay toerana maro noe fanamboara itoanateo hoavia tsy maintsy hoavy andray ianareo amiamitu rayo tiako bawati amitu aminizay itoerako aminizay zay nomena hoay toerana maro noe fanamboara itoanateo hoavia tsy maintsy hoavy andray zay lay onjany fanantenana AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity onjam-peo ny feon'ny fanantenana ity. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitansoa. Milohan'ny hanoizantsika ny fiaraha-mianatra dia manasanao mba hiaraka hivavaka aminay. Raizany an-danitro ny dera, ny saotra, ny aja, ny voninahitra dia atolotra hiatrano ho anao mandrakizay mandrakizay. Ny fahasoavana, ny fanazavan-tsaina amin'ny fiararana ny teninao zany no angatahanay mba tsy hahatonga anay ho diso hevitra sy ho diso lalana. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Fanontaniana anankiray no hovalintsika amin'ity anio ity. Mety miova ve ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika? Ary mety miova koa ve ny lalàna napetrany indrindra fa ny sabata? Satria mbola mitoy ihany ny fiarahantsika mianatra ny mandalina mikasika an'izany sabata izany. Natao antsika rehetra mantsy ny sabata. Ny rahantsika nianatra teto fa tsy an'ny jiosy izany, tsy an'ny advantista izany, na antokom-pinoana hafa, nataon'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra izany. Ary misy antony lehibe ny fandaliana antsika mikasika an'izany andro izany. Misy ny fanovana nataon'ny sasantsasany ary amarininy mihitsy izany amin'ny hoe Andriamanitra mihitsy ny nanome fahefana hanovanan'izany. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana, mety hiova hevitra tokoa ve Andriamanitra? Zao no voalaza ao amin'ny Malaki 7:5. Malaki 7:5 fa izao Jehova dia tsy miova. Fa izao Jehova dia tsy miova. Zavatra anankiray koa no azo antoka tsy miova ny lalàn'Andriamanitra. Satria fototry ny seza fiandrianana izany. Ao anatin'izany lalàna izany ny sabata. Tsy miova izany, tsy nanovan'izany izy. Isika olombelona simba ny fahotana ny miovaova. Jesosy tenany mihitsy no manamafy fa tsy tonga nova na tendrin-tsoratra iray aza amin'ireo 10 ireo izy. Fa natanteraka. Rariny izany satria zany no fototry ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny Satana manao ny fomba rehetra hanozongozonana n'izany fototry ny seza fiandrianan'Andriamanitra izany. Zany no antony anankiray lehibe nahatongavan'i Jesosy tetỳ ambony tany tamin'ny fiaviany voalohany, hanome modely izay tokony ho arahantsika. Ka raha tena mpanaraka azy tokoa ianao
dia izay ohatra na vela ny arahana fa tsy ny lovatsofina izay voapirofo mazava fa tsy marina every no avinao eo anatrehan'ny fitsarany lanitra tsy afaka hiaro anao amin'izany fitsarany lanitra izany ny filohana toko-pivavahana misy ianao tsy afaka manilika amin'ny hafa ifizirizirinao tsy hanaraka ny fahamarinana ianao tsaraina araka ny safidinao ianao ka rehefa fantatrao ny marina dia ekeo izany dia ny tsy mbola diso aoriana loatra manjary foana ny fivavahanao misy olona mahitsy fo maro be manero an-tany mahitsy fo sy marina eo amin'ny lafin'ny fivavahana amin'Andriamanitra dia mazava ny fitsipodalao azy ireny Andriamanitra ao ny vavahana fa tsy ny fikambanana misy azy na ny antoko-pivavahana misy azy fitaovana fotsiny ireny manamora ny fahafahany mandalina ny fahamarinana sy mahafantatra ny tokony atao ny ifandraisana amin'Andriamanitra fa tahaka n'ireo mponina tao bery ireny olona ireny mamantatra ny marina amin'ny alalan'ny famakinany tenin'Andriamanitra rehefa mihaino toroteny izy na fampianarana dia jereny hamarininy ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany na marina na tsia ka maro ny olona mahafantatra fantany andro fafito sy nanamasina azy tokoa Andriamanitra rehefa mamaky ny fitantarany Genesisy ny famoronana izy dia hitany mazava tsara ao fa nitsahatra tamin'ny sabata ny andro fafito Jesosy araka ny fanaony dia makany amin'ny sinagoga foana izy isan'ny sabata izy sy ny mpianany hitany voasoratra ao ihany koa fa efa tamin'ny andro ny Adama nametran'Andriamanitra sabata zany hoe 340 taona talohan'ny fisiany firenena jiosy dikan'izany tsy any jiosy ny sabata fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao izay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra rehefa mamaky ny didy 10 izay nisoratan'Andriamanitra tamin'ny ratsan-tanany reny kristianina mikatsaka ny marina ireny ary mametraka an'Andriamanitra ho ambony indrindra amin'ny fivavahany dia tonga eo amin'ny didy 4 izay milaza mazava izy hoe mahatserova ny andro sabata anamasina azy henemana no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito ko aza manao raharaha koa ianao amin'izany ao amin'ny Exodosy 20:9 ka hatramin'ny 10 no ahitanao an'izany Exodosy 20:9 ka hatramin'ny 10 mahatserova ny andro sabata tsy sosikevitra no ataon'Andriamanitra eto na koa hoe torolalana mety aso fa natsofiny ao anatin'ny didy mihitsy izany mahatserova ny andro sabata hanamasina azy mety ho adino izany dia mila tsarovana isan-kerinandro no hoe hanamasina azy dia atokana amin'ny andro hafa rehetra izay ny dikany henemana mandritry ny andro enina no iasana hanaovana raharaha tafiditra ao anatin'ny didy 10 izany ny fanaovana raharaha mandritra ny enemana fa rehefa tonga ny sabata izay voalaza mazava eto fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao fa tsy sabata ny Advantista tsy sabata ny Jiosy tsy sabata ny sabatista rehetra fa sabata ny Jehovah ary natao ho an'ny olombelona rehetra aza manao raharaha kory ianao amin'izany afantoka manontolo amin'ny fidiranan'Andriamanitra fahatserovana ilay Andriamanitra namorona sy namonjy anao zany sabata izany ireo izay tsopo amin'ny fikaroana ny fahamarinana ao amin'ny tenin'Andriamanitra kanefa diso lalana dia very-hevitra kanefa fantany fa Andriamanitra no ivavahany ka rehefa fantany ny fahamarinana dia manaraka an'izany izy zao mivolaza ao amin'ny Ezekela masy 20:12 Ezekela 20:12 ary nomeko azy ny sabatako mba ho famantarana ho amiko sy ho aminy raha tena olon'Andriamanitra ianao dia anisan'ny famantarana aminao sy ilay Andriamanitra ivavahanao ny fitandremanao ny sabata ary izy no nametraka an'izany fa tsy ny fiangonana
efa trany amin'ny taonjato maro nametran'andriamanitra an'izany ho famantarana aminy sy ny olony. Hitan'ireo kristianina mahitsy fo reo koa ao amin'ny Luka fa 4:4 fa fanaon Jesosy no mandeha makany am-piangonana rehefa sabata. Hitan'izy ireo amin'ny Matio 4:20 ny fanatitra anteran'i Kristy fa hitandrina ny sabata mandritra ny 70 taona aty aoriana ny fahafatesany amin'ny hazo fijaliana ny mpianany. Rehefa mamaky ny ten'Andriamanitra ny olona tsopo dia hita ao amin'ny Asin'ny Apôstôly 13 andiny 12 sy ny manaraka fa nampianatra ny ray tanàna hitandrina ny sabata ny Apôstôly Paoly. Reo olona tsotra tia naraka an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra ireo dia mahita ao amin'ny Apokalipsy 1:10 fa manana ny androny ny tompo. Ilay antsoina hoe androny ny tompo dia voapirofo ao amin'ny Luka 9:5 ny sabata no androny tompo. Dia manamafy an'izany koa ny Marka 2:17 sy ny 20 ary Matio 12:7 Marka 2:17 sy ny 20 ary Matio 12:7. Eo anatrehan'izany reo kristianina tsopo reo dia mametraka mazava ny safidiny. Tahaka an'izay nataon'ny Apôstôly Petera teo anoloan'ny fahefana Romanina. Vakitsika izany eo amin'ny Asin'ny Apôstôly 5:7 amaranantsika ny fiarah-mianatra. Asin'ny Apôstôly 5:7 fa Petera sy ny Apôstôly namalika nanao hoe Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Ka rehefa fantatrao ny marina, izy Andriamanitra ilay namorona sy namonjy anao no hivavahanao fa tsy olona, dia ny sitrapo ny arahany. Sa tsy zany? Amen. Asani Sébastien. Sudinsi tanera havana Famarinani Tenina Jamanita Sara utia vinyanefa Fapiarantika isani nutenga fifavahanga Senu kelangera habakoni afatini tupu manahue Situnga da balalanga sini paminanya Situnga hubahanda vapa Mbahana atanteraka Taruvi kureri pivavakoni tenini jasosi manahue Ratia iana rehewo ite itandina nitidikyu Arisa wangata kamba wanare Sani apatizani nunata Ufana sana ayisiana Irusu amilala ni Jehova Ondia fatihivona Deo Piyana tatukuyana Kuwasana nawi yaretunguta Amini sabatani Jehova Siandia amisaitiana Fahana zani yanduni masina Deira kwa Jehova tukuyana Asawa sari ni papiarantika isane Fanyatimula sabute Nusabata pizza harana Araji zaifanu mena hatane dehena
Matatumpunareo Panyanade Jesosi Ilai tupuni sabata Sina nuvasani wala hati Nabutalahata. Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity. AWR feon'ny fanantenana. Unifanambarani Jesosy we sambatsema maksimi hainuti teniniti faminaniniti ikami tandisai basuratawan atinehefa antumuta aneni yahanu uamizani jitarera habako nuilana ni faharetana amini faokana jamanita gemitandititina jamanita simitanani finunani ainani Jesosi sani apatisani nunata ufana sana aisiana irusu amilalani Jehova ondia patihivona deu piyana tatukuyana kuwasena nawi yaretugucha amini sabatani Jehova tiandea amisaitiana fahana tani anduni masina eiravurava mi Jehova tukuyana asawaseni fampiarantsika Israely fanyatimula sabute nozabatapitsaharana arakizay fanomena hatanedehena Isayani yanda matatupunareo fanyanade Jesosi ilai tupuni sabata sina nuvasani wala hati na kutalata kenume quasi nfitiku ary nampafantariko azy ny fitsipiko izay mavelona ny olona rehetra manaraka izany koa mampona ny lalàna finoana va isika sanatria izany fa mampiorina tsara ny lalàna isika. Alasarina alasarina fandalinana ny soratra masina mitohitohy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. ampifaliana indray no iara-bananao ary mankasitraka anao mandrakariva miaraka aminay amin'ny alalan'ity fianarana baiboly mitohitohy ity. Faly zay fa tafaraketo indray isika melohan'ny fiaramianatra ary dia manasanao izay hivavaka. rainay tsara indrindra ny an-danitro misaotra anao izay mandahatra ny fotoana ianao ahafahanay mamaky mandinika ny teninao hitombonay ho amin'ny fahasoavana sy ny fahalalananao dia taio indray izay androany raha iaraka andinika ny teninao eto omehoanay ny fifaliana sy ny fahafinaretana amin'ny fanaovana an'izany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Efa hitantsika teto namana kalebandriatsikivy ny hoe ny fahatanterahany faminaniana mipirofo mandresy lahatra fa Jesosy tokoa no ilay Mesia izay nampanantenaina. Androany sika dia hianatra an'ireo faminaniana voalaza mahakasika an'i Jesosy tao amin'ny testamenta taloha sy ny fahatanterahana izany aty amin'ny testamenta vaovao. Manasanao ary izahay hiaraka andinika ny tenin'Andriamanitra hatramin'ny farany.
nanao ana kosa na manakalebandriatsikivy ny nandavana an' jesosy? ia andeha aloha jerentsika ny voalaza ao amin'ny testamenta taloha. Isaia toko 7:17 Isaia toko 7:17 natao tsinotsinona sy no lavin'ny olona izy. Nanahoana natanteran'izany tao amin'ny testamenta vaovao. Jaona toko 1:1-20 Jaona toko 1:1-20 tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Hatramin'ny namadiana an' Jesosy sy ny vola namadiana an' Jesosy raha dia efa voalaza ny faminaniana ary dia tanteraka ihany koa izany. Ohatra hoe vakitsika ny Salamo 2:7 Salamo 2:7 manambara toy izao: eny ny sakaizako izay mahatoky ahy sady ny hinana ny haniko no nanangana nombelahy tongony hamely ahy. Dia hoy izaho taminy, toizantsika eo amin'ny Zakaria toko 2:12 ny vakiteny. Zakaria toko 2:12 dia hoy izaho taminy, raha tsara eo masonareo dia omeo any karamako, fa raha tsy izany dia aoka ihany, ary dia nolanjainy ny karamako ka sekely volafotsy 30. Ny fantanterahany izany faminaniana izany ao amin'ny testamenta vaovao indray no jerentsika. Mateo toko 4:14 sy ny 15. Mateo toko 4:14 sy ny 15. Ary ny anankiray tamin'ny 12 lahy atao hoe Jodasy Iskariota dia nakao amin'ny loha ampisorona ka nanao hoe, omenareo otrinina anolorako azy aminareo, ary izy nandanja sekely volafotsy 30 omena azy. Mahavariana tokoa izany na manaritiana fa tena voasoratra milo tokoa ny tantaran'i Jesosy. Ahoana indray ny amin'ny fahafatesany teo amin'ny azy fijaliana. Izao no faminaniana voasoratra taloha elabe. Salamo 2:20 Salamo 2:20 manindrona ny tongotro amantanako izy. Nanahoana natanteran'izany tamin'ny testamenta vaovao. Lioka toko 7:13 Lioka toko 7:13 dia azonao vakiana koa ny Jaona toko 2:15. Ary rehefa tonga teo amin'ny tany atao hoe ikarandoha izy dia teo no namonony an' Jesosy. Ary hatramin'ny voahan' Jesosy avy tao am-pasana range kalebandriatsikivy dia efa voalaza ny faminaniana taloha dia tanteraka izany ety amin'ny testamenta vaovao. Ohatra hoe jerintsika ny ao amin'ny Salamo 1:20 Salamo 1:20 manao hoe, fa tsy fohinao ho any amin'ny fiaina tsy hita ny aiko, tsy hamela ny iray masina ho latsaka ao anatin'ny lavaka ianao. Nanahoana ny fahatanteran'izany? Asan'ny apôstôly toko 2:1-30 sy ny 2:30. Asan'ny apôstôly toko 2:1-30 sy ny 2:30. Ko raha nahita raha teo izy dia nilaza ny fitsanganan'i Kristy, fa tsy nafohy ho any amin'ny fiainany tsy hita izy, ary ny nofony tsy ho tratro ny loha. Zany Jesosy zany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona zany izay rehetra. Efa voalaza ny faminaniana tany amin'ny testamenta taloha ny mahakasika an'i Jesosy ray manontolo, ary voavaly izany tanteraka aty amin'ny testamenta vaovao. Tena mahafinaritra izany tantara izany satria mahakasika antsika izany famonjena nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy izany. Manapetra ny zavatra rehetra. Izay ny fotoana azontsika ny rahana androany. Andeha ho faranantsika mivavaka ny fotoana ny rahana teto. Hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, tsapanay amin'izany fianaran'izany fa tena tianay tokoa ianao. Na dia nandositra ny ala taminao izay noho ny fahotana. Ampizay mba hatsapa izany fitiavana izany ka hitodika hiverina aminao satria mazava ny vahaolana avy amin'ny nanoloranao an' Jesosy hisolo ny elokay teo amin'ny azy fijaliana. Tsy tantara tongatonga ho azy izany na tantarany foronina fa efa voasoratra fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Ampio izay mba anaiky ny fipetra ny famonjena omenao ao amin'ny teninao. Da io ny mpiaino tsiraray avy
izay niara-nianatra taminay oka mba hanan-kero aminay zany teny zany ka tonga anay hitolo-batana ho eo amin'ilay hany-pamonjy zao tontolo izao dia Jesosy Kristy. Ampiomany izay hiomana aminy satria ho avy tsy ho ela koa izy handray ireo izay nandray zany famonjena izany. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Heritage Singers. I feel quite sure if I did my best I could maybe impress you with tender words and harmony, a clever rhyme or two. But if all I've done in the time we shared is turn your eyes on me, then I failed at what I've been called to do. There's someone else I want you to see. Will you love Jesus more when we go our separate ways? When this moment is a memory, will you remember His face? Will you look back and realize you've sensed His love more than you did before? I pray for nothing less than for you to love Jesus more. Adventist World Radio, the voice of hope. I'd like to keep these memories in frames of gold and silver, and reminisce a year from now about the smiles we've shared. But above all else, I hope you will come to know the Father's love. When you see the Lord face to face, you will hear Him say, well done. Will you love Jesus more when we go our separate ways? When this moment is a memory, will you remember His face? Will you look back and realize you've sensed His love more than you did before? I pray for nothing less than for you to love Jesus more. Will you love Jesus more when we go our separate ways? When this moment is a memory, will you remember His face? Will you look back and realize you've sensed His love more than you did before? I pray for nothing less than for you to love Jesus more. I pray for nothing less than for you to love Jesus more.
raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com. Téléphone 034 06 797 62 033 37 106 13. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. miaraba sady manasanao hiaran-dalina ny tilesonytindray no namanao kalebandretsikivy ampatsahivina trano fa ny lohevi-debedinitsika dia ny amin'ny dravotr'Andriamanitra ho an'ny ankonantsika ho alalintsika mandritra ny andro vitsivitsy ny amin'ny mpianakavy ny finoana ao anatin'izany lohevi-debe izany andeha tompontsika mivavaka izao fiarah-mianatra izao. rainay masina sy tsara indrindra ny an-danitro saotranao izay noho ny tombonandro mbola omenao anay azahoanay mandalina trano ny teninao loharano tsy mety ritra tokoa ny teninao ampio izay ahita ny hatsarany ka azoto isotro amin'izao fotoana mbola malalaka izao sokafy ny sainay andray ireo afatra izay tianao ampitaina amin'ny alalan'ity lesona ity ary azaveloam-piainy mpanadino izay fa mba hampiatra ireny afatra omenao ireny amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ny andininy ataontsika tsenjery amin'ity lesona ity dia ny Hebreo 12:1 Hebreo 12:1 andeha rahantsika manono ireo andininy ireo. Koa amin'izany satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona dia aoka isika koa anaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo amin'ny lohantsika izao mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azy fijaliana fa tsy nitandro enatra mba azahoan'ny fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Andeha averina indray mandeha. Koa amin'izany satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona dia aoka isika koa anaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro enatra mba azahoan'ny fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Ovan'ny kolotsaina samihafa eo amin'ny fiarahamonina misy azy isan'andro ny fianakaviana. Misy tsara ireny zavatra entin'ny kolotsaina ireny, misy koa nefa tena ratsy. Tena matanjaka ny hery miasa mangina avy amin'ny tontolo manodidina antsika ka na ny fiangonana aza dia voova. Fantatsika ny herin'ny dokam-barotra sy ny famantarana eo amin'ny toerana anankiray. Eny fa na dia eo amin'ny fiangonana aza manam-pirofo izany fa tena matanjaka tokoa ny kolotsaina sasany. Mitondra fiaikana maro ho an'ny fianakaviana kristianina ny kolotsaina manodidina azy. Misy vaovao mahafaly nefa manome antsika vahaolana amin'ireny fiaikana ireny ny Baiboly. Inona no atao mba tsy ho voaronjon'ireny kolotsaina hafa ireny ny fiangonana fa hijanona ho mpianakavy ny finoana mijoro amin'ny fahamarinana ho fantaritsika ao anatin'ny andro vitsivitsy ny valin'izany fanontaniana izany. Fa inona moa no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ho vokatra izany fijoroana izany? Izao ny ambaran'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Filipiana 4:15. Filipiana 4:15. Mba ho tsy manan-tsiny sady tsy misy fitaka ianareo dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra izay isehoanareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao. Ny fiangonana dia natsoina ho fahazavana ho an'izao tontolo izao fa tsy ny mifanohitra amin'izany. Mifarana sady ny fiarantsika androany mampahiranao izahay tsy ho tapaka amin'ny fiarah-mianatra nyity lesony ity mandritra ny andro vitsivitsy.
mametraka ary manra-pitafa ho amin'ny fizarana manaraka na manao kalebandretsikivy. darika mendrikaja de anjumbolazany andro naidifiny masoandro de anao no fahazavako ianao jesono tena zavana ny taratrao tsy miova mamiratra mamelombelona fitiavana vatolampitsy mietsika ianao no fahazavako manazavany ao anatiko mampisavany manjo ianao no fahazavako. Ilay feony fanantenana ny otizay nangezay nafanao izany ianao mitoetra zavaleibe ampiainy fitiavana vatolampitsy mietsika ianao no fahazavako manazavany ao anatiko mampisavany manjo ianao Adventist World Radio, the voice of hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.